Fahasoavan'ny tompony eo amintsika ary ny fiadanan'i Jesosy eo amintsika tsiraray avy izay manaraka hatrany ity fandarana manangana fiainana ity tonga eto indray tena anay pasteur Alvarez pasteur Ertina miaraba amintsika rehetrarehetra mino zay fa andray zavatra indray ianao itombo indray ny ara-panahinao dia matanjaka indray ny finoanao anatin'izao fiarahantsika mianatra ny boky Levitikosy mamaraparantsika amin'izao fotoana izao pasteur miarabana pasteur manona fiadanana tompona pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompo indray vavaka antsika amin'izao fotoana izao dia voakintsika avy hatrany ny teny dia rosotsika amin'izay fanazavana izay dahoary tompo raha eo dia misaotranao zay satria dia fahasoavana ho anay mbola manana hery sy tanjaka manana tombonandro afana indray mianatra ny tenin'Andriamanitra marina mety misy olona amin'izao fotoana izao mandalo olana mandalo tsy fahasalamana kanefa tompo dia azonay antoka fa ianao dia tsy miova maro senior mandrakizay mpanasitrana mpanafaka mpamaolana Andriamanitra miasa ianao miasa mandrakariva ta io manoka izao fotoana izao afana indray mandray manova mitombo amin'ny fahasoavana mitombo amin'ny ara-panahy misaotra fanahy masonao ianao ilay mpampianatra tsara indrindra angatanay ny fitarianao ny fanazavana fahazavantsaina avy aminao fanazavana avy aminao mihitsy nanokatra ny vava-mpanomponao dia vorainay aty an-trano toerana maro samihafa ny zavatra zay tianao ampitaina misaotra Jesosy eo amen inyary pasteur dia ato amin'ny toko farany ny fizarana farany amin'ny boky Levitikosy tsika amin'izao fotoana izao Levitikosy toko 7 vakiko zany amin'ny andininy fahaenina amby roapolo pasteur fa ny voaloha teraka ny biby fiompy dia izay voaloha teraka ho an'i Jehova aoka tsisy olona anamasina izany na omby na ondry na osy fa ny Jehova izany fa raha biby maloto kosa dia avotany arak'izay ataonao tombony ary ampihany ho tonga hafaenina fa raha tsy avotany izy dia midy arak'izay nataonao tombony kanefa ny zavatra rehetra zay atokany olona ho an'i Jehova amin'izany amin'izay ananany na olona na biby fiompy na tanana zay fananany dia tsy amidy na avotana masina dia masina ho an'i Jehova ny zavatra rehetra zay atokana ny olona rehetra izay atokana dia tsy avotana fa atao maty tokoa ary ny ampafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia an'i Jehova masina ho an'i Jehova izany ary raha misy tian'ny tompony avotana ny ampafolo ny vokatra dia ampiny tonga fahaenina izy ary ny amin'ny ampafolo ny omby na ondry na osy dia ny ampafolo zay rehetra mandalo eo ambanin'ny tenim-piandry ho masina ho an'i Jehova tsy izaha ny tsara nandratsy izy ary tsy anakalo azy ary raha misy takalozany dia samy masina avokoa izy sy ny takalony ka tsy avotana ireo ny didy zay nandedin'i Jehova ny Mosesy ho an'ny zanak'Israely teo tendrombohitra sinay pasteur ia zava-dehibe andro aby moa zany tsika am'raha zany pasteur Alvarez dia marana ity Levitikosy toko 7 ity dia hiditra amin'ny nomery tsika rahampitso raha sitrapotony tompo miresaka eto ny hoe voaloha teraky ny biby sy miresaka momba ny fahafolo-karena tsy dia dirako lalina moa zany pasteur le hoe avotana azonao le hoe atao tonga fahaenina dia avotana na tsy avotana fa miresaka fotsiny izy eto hoe ny voaloha teraky ny biby fiompy rehetra ozy izy dia zay voaloha teraka ho an'i Jehova aoka tsisy olona namasina izany na omby na ondry na osy fa an'i Jehova zany ary raha biby maloto kosa izy dia avotany arak'izay ataonao tombany arapiny tonga avy fahaenina fa raha tsy avotana izy dia amidy araky ny nataonao tombany eo zany dia misy na biby maloto na biby madio dia voaloha teraka rehetrarehetra ozy izy dia ho an'i Jehova izany ny biby madio moa no tena resahany aloha amin'ny andininy fahaenina amby roapolo hoe ho an'Andriamanitra manokana ireny fa raha biby maloto ozy izy eo amin'ny andininy fahafito amby roapolo dia avotany dia sy ny sisa ohatrohatran'izay le tiako tena horesahana androany dia ny mahakasika an'le hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny resaka atao hoe voaloha-mbokatra na voaloha-teraka voaloha-teraka na ny voaloha-mbokatra io zany pasteur Alvarez tena zavatra ngeza be mihitsy eo anatren'Andriamanitra le hoe fa aizantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra zay ananantsika
ny amin'ny zavatra zay ananatsika le zany tsy resaka hoe ino izy ty misy karazana olona manko e fanao zany raindray de ohatrany hoe rehefa manome zavatra ho an'Andriamanitra ny olona dia ambokambon'ny zavatra indraindray no ataon'ny olona sasany ho an'Andriamanitra zavatra efa tsy ilainy indraindray no ataon'ny olona ho an'Andriamanitra zavatra efa fakofakony zavatra indraindray no fiheveran'ny olona fa atokana ho an'Andriamanitra ary izany no mahatonga ny olona laim-panahy rehefa no rakitra ny ampiangonana na fanatitra pasteur Alvarez de anona nomeny atakalo aloha ohatra ny 5 000 dia na de atao hoe manana manetsiny ary izy na manana manapitrisana izy de efa mahazatra ny olona le mameo 500 ho an'Andriamanitra ny ampiangonana ary na de ny olona miliardera azy dia tratrany ty fakapanahy ty hoe rehefa manome ho an'Andriamanitra dia ray alina na de miliara eo am-pelantanany fa raha manao fanatitra izy de efa zatra an'le hoe 2 alina rabe indrindra tsy mahavita manome ary be ny mpanan-karena aza ny tena tsy mahafoy za pasteur mahita olona tonotony ny fiainany eo ihany ny fari-piainany mahavita manome 5 millions 10 millions 20 millions amin'ny asan'Andriamanitra fa mahita ianao za mpanan-karena zany fa ianao mieritreritra hoe mpanan-karena io fa tsy mahafoy ho an'Andriamanitra zany satria efa misy toe-tsaina nitezaina ny olona hoe ny atsika rehefa manome an'Andriamanitra de le ambokambony de le madinidinika fa merim-bola avy nividianana kafe sy mofo fa merim-bola avy nividianana saribon ny any sasany la efa nieritreretina hoe tsy de misy valeur ny fandatrina atao fanatitra fa tena hadosoana izany hadosoana zany satria ny ato anaty baiboly pasteur Alvarez zany fa ny ato anaty baiboly de ny voaloha teraka ny voaloha mbokatra ilay mararirary an'le olona iny mihitsy ilay tena misy tsirony ilay tena aingony iny mihitsy ny an'Andriamanitra ny teneniny hoe atero iny atokano ho an'Andriamanitra iny ato anaty baiboly pasteur tena misy formule mila ianarana ary mila arahana formule mila arahana raha te ho tahin'Andriamanitra le olona tsy ndriko tsara raha te ho tahin'Andriamanitra le olona ao amin'ny oabolana de milaza manao hoe ny fitahian'i Jehovah no mampanan-karena ary tsy azo ny fisasaranam-piana zany ny fitahian'i Jehovah no mampanan-karena fa izay teny zay anefa pasteur Alvarez tsy hoe entina mambavaka le olona de anan-karena izy tsy hoe entina mambavaka izy de ho tahin'Andriamanitra tsy hoe mifadikanina izy de zay le hoe zay le hoe ny fitahian'i Jehovah mampanan-karena fa misy formule misy zavatra tsy maintsy arahana ary ny lehibe am'ireny de izay le hoe fanaovana fanatitra izay ny olona mahay manaja an'Andriamanitra amin'ny voaloha mbokatra na amin'ny voaloha teraka tena ho tahin'Andriamanitra zany olo zany pasteur Alvarez tsy ndriko tsara amin'le hoe voaloha mbokatra na voaloha teraka fa tsy ambokambon-javatra tsy sisasisan-javatra fa hainao mihitsy ny mahay manaja an'Andriamanitra hoe tia ny voalohany eo amiko tia ny voaloha karena eo amiko tia ny voalohan'ny fidiram-bolako tia ny voalohan'ny tombom-baritro ainao no mametraka an'izay ho eo amin'Andriamanitra sahako milaza pasteur Alvarez fa ho tahin'Andriamanitra ny olona zany ho tahin'Andriamanitra ny olona izany zay ny ato anatin'ny baiboly zany pasteur miresaka momba ny voaloha teraka ny voaloha mbokatra fa reny no mahatonga ny hoe tena ny fitahina tonga amin'le hoe bénédiction en abondance zany hoe fahavokarana tanteraka mihitsy ny fiainan'le olona raha iny manaja an'Andriamanitra ao anatin'izay mazava zay pasteur ary na Jesosy koa zany de nantanin'ny mpanoredalana ametraka fantanina moa pasteur nantanin'ny mpanoredalana sy ny fariseo izy didy manahoana ny lehibe indrindra de hoe tiavany Jehovandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanananao rehetra hoe tena misy fitiavana manokana mihitsy zany amin'Andriamanitra
zay fomba fanehoana fitiavana zay no takin'Andriamanitra zany amin'ny fitiavana fa eto moa zany boky ny lalàna pasteur araka ny teninao teo hoe Andriamanitra dia mendrika omena ny fitiavana mendrika ny haja sy ny voninahitra sahaza anazy tsy ambaka amin'ny zavatra raha diniany any ao anaty baiboly a dia ny jiosy dia mpiompy sy mpamboly de zany no amin'ny ankapobeny zany de zay mahatonga azy voaloha teraka voalohan'ny vokatra fa am'izao fotoana zao pasteur misy ny olona hoe mikarama asa tanana mikarama mampiasa borao mpivarotra de azahoa izy nipetrahan'le voaloha teraka am'izay fotoana zay mo very ohatra mahita asy izy de le asany karama voalohany iny ve sa hoe ahoana ny hipetrahany zay ohatra mba tiany fitiavana izy an'Andriamanitra ia zava-dehibe zay fanontanianao zay le vanim-potoana iainantsika zao de vanim-potoana ny tsy lalàna intsony fa vanim-potoana ny fahasoavana azonao fahasoavana ny lalàna mako azonao ny tany amin'ny vanim-potoana ny lalàna andron'ny Levitikosy sy Mosesy de tsy maintsy ataonao io azonao tsy azonao dikaina io zany tsisy resaka hoe anafoatran'ireny hoe tsy maintsy mandoa patente reny ianao ary tsy maintsy mandoa ticket raha mivarotra am'izao fotoana zao miala any ny commune isan'andro de tsy maintsy mandoa ticket ianao tsy haiko mona ohatrina zao ny ticket ana ohatriny fa tsy maintsy mandoa ticket zay ny tapy miandro ny lalàna tsy maintsy ataonao io fa am'izao andro pasoavana zao tsy misy an'izany hoe tsy maintsy manao zany ianao azonao tsy misy tsony zany hoe tsy maintsy manao ianao firy ny akohanao tonga ireo de aloviny voaloha teraka am'ireo an'Andriamanitra firy ny ombonao tonga de voaloha teraka tsy misy zany akanery zany tsony zao azonao fa ny mahandro ny fahasoavana de zao le olona ny mahatsapa-tena ny hoe inona no ataoko an'Andriamanitra fa itsika fotsiny de mampianatra an'le hoe mariky ny fanajana an'Andriamanitra mariky ny fanajana an'Andriamanitra ilay fanomezana ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra ohatra na aloha pasteur dia zatra manao an'izany hoe zany rehefa manome ho an'ny tompo de tsy ambokambon-javatra zany zary raha vao manome ho an'Andriamanitra de tena any amin'le tena zavakafa mihitsy nomeko an'Andriamanitra pasteur Alvarez tena any amin'le mavetsa-danja ary mamelanja no an'Andriamanitra tsy misy manery anazy zay nefa tsy misy hoe mampianatra hoe tsy maintsy zao rehefa atao amin'ny fiangonana pasteur tiny fa za fotsiny malala hoe mendrika ho an'Andriamanitra ny zavatra ohatra zao aza raha mazava aminao zay ka raha mitenina hoe ny voaloha karaman'le olona fizy zao mikarama ny voaloha tsenany hoe ianao ihany ny malala e azonao ianao ny malala misy madama zay zao mahafinaritra ana mihitsy zay anabavy zay tsy nisy asa izy de nanao voady izy tamin'ny tompo hoe Jesosy eo raha vao mikarama eo ka tafiditra amin'le toeram-piasana ny karamako voalohany eo de omeko an'Andriamanitra ny karamako voalohany tonga de omeko an'Andriamanitra 18 millions karamany tonga de nomeny an'Andriamanitra ray manontolo natao ny fanatitra ray manontolo 18 millions azonao le izy vitan'zany misy olona mahavita manao an'izany azonao misy olona tsy havita anao an'izany zay ny lazako hoe safidy le izy misy anabavy zay mahafinaritra mpivarotra izy de zao ny teniny mivarotra kiraro eny analaketiny eny izy ny apasteur ozy izy zay entana voalohany lafo koa de tonga de atokako reny ozy izy de omeko an'Andriamanitra zay entana voalohany koa de zao ndray ny tenin'le anabavy anankiray zay izy koa mpivarotra ny andray pasteur ozy izy de zao ny azy e tombom-barotra azoko voalohany le voamaraina iny ka zay tombom-barotra azoko voalohany amin'iny iny atokako an'Andriamanitra zay tombony rehetrarehetra eo de ny an'le anabavy ankiray zay ny akamaroany moa anabavy tao le mpivarotra ny andray pasteur ozy zay vola tsaratsara vaovao be rehetrarehetra eny de atokako daholo reny ozy izy de ataoko fanatitra azonao ka zay no mahatonga na milaza aminao hoe le izy safidy tsy Andriamanitra zany tsy manery intsony fa tena mametraka fotsiny izy hoe zany le tany amin'ny androny lalàna Andriamanitra mitaky ny tsara indrindra avy any amintsika fa tsy ny ambokambon-javatra Andriamanitra miandry ny tsara indrindra
fa raha ohatrana manokana za de miteny olona foana mana hoe rehefa mandray volana mandray karama ho an'ny mpino ny resaka eto satria ho an'ny tsy mpino ange zao resakitsika zao lazay ny fafanambakana olona ho an'ny olona tsy mino an'Andriamanitra nge pastera raha miresaka ianao za mifafolo karena tsy fanatitra zoady zany izy mangory karenan'olona elisana izy tsy taka an'izany zavatra tsy taka ny sainy zany azonao ho an'ny olona tsy mivavaka ty resaka fanatitra sy fafolo karena ty tena olona vendrana be daholo zy olona manao an'io ary olona tena dondrina be hoe tena tsy tena ambakainy reto paster reto fotsiny le mpivavaka fa tetina satria tsy takany zany finoana an'Andriamanitra zany tsy takany izy ary tsy mino an'Andriamanitra kory ny lobeany sy ny karamany any ny fatany sy ny sainy sy ny asany any tsy malala fa tsy zay izy tsy malala fa tsy ny hoe izy hoe mikarama 100 000 isan'andro de io ny angoniko de io ny avitako zavatra tsy malala fa tsy ny hoe izy hoe mikarama 500 000 na 1 million isan'andro izy ohatra azonao de iny le 1 million mba azony iny no anangany any trano de iny ny azahoany tomobile de raha maty ny tomobile de tsy malala zay devoly zany izy fa hoe maty azao de solona an'izao raha voan'ny accident izy de tsy malala zany hoe accident avy amin'ny devoly zany fa ny fatany de hoe nandeha mafy le tomobile ray de nandeha anina tato de zay na tonga ny accident tsisy nininona fatany zay tontolo ara-panahy ho an'ny olona tsy mino zany raha fa miresaka an'izany voaloham-bokatra tsy an'izany ianao adalana ny firesahany am'izany fa miresaka eto tsika ho ana-pivavaka ary tsy mpivavaka ao am'vaony oloko fa naiza misy anao naiza fiangonanao rehefa anao fanatitra ho an'Andriamanitra de zay tsara indrindra ho atao an'Andriamanitra omena haja ny Andriamanitra paster misy fantanina moa maromaro paster fantanina satria mahalinan'ny kristianina moa mpivavaka ty fanomezana ty ary Andriamanitra moa rehefa nanome de zay tsara indrindra tany an-danitra nomeny hoe toy zao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay zany hoe zay tsara indrindra zay be valeur indrindra zay tena mazefa danja indrindra sarobidy an'ny lanitra sarobidy ho an'ny lanitra ray manontolo no nomen'Andriamanitra de ny zanan'ilay tokana raha vola sarobidy indrindra tany lanitra de vola nomeny raha tany de tany nomeny fa tsisy lehibe noho Jesosy Kristy tompo zanan'ilay tokana zay nomeny fantanina paster de tahaka an'izao misy olona zao manome ho an'ny tompo zao paster arak'izay teninao zay iny ary le olona fa manome ary fantanina roa ngamba tonga de ampiarahako paster manome zany le olona de mety ve paster manana zao toetsainy zao hoe tomboko tapany Andriamanitra ndoherany hoe meko Andriamanitra aloha mba hanome sa hoe tena rehefa manome ve de hoe mena vokatry ny fitiavana de hoe nanome izy na valiny izy na tsy ame valiny dia tsy mampanina ahoana le toe-posy toetsaina zany hoentina manome rehefa manome ao an'Andriamanitra ray zay faharoa de tahaka zao paster hoe misy olona ve any ampita-dranomasina zao izy mahita ty fandarany ty na any Maurice na any a France na any a Dubai na any Amerika maniry izy mba hiara-miasa manome dia tsy maintsy ve any am'le toerana misy anazy izy mba manome hiara-iasa sa raha any ve de afaka mba mandeha fa fiara-miasa ohatra hoana toerakafa ohatra na ohatra hoe any fitoriana filazantsara toerana hafa azo atao ve zay mety ve zay paster zava-dehibe zay paster Alvarez valiko aloha le fantaninao voalohany teo mahakasika an'le resaka ina masy hoe domina tapany le toetsaina le toetsaina sy toe-po rehefa manome zavatra ho an'Andriamanitra tadidio tsara aloha fa rehefa Andriamanitra no mijery atsika paster Alvarez amintsika manompo azy tsy am'le fanomezana ihany na mifidira atsika any am-piangonana itsika mivavaka itsika manao zavatra ho an'Andriamanitra ninninona zany zavatra ataotsika ninninona zavatra ataotsika de ny an'Andriamanitra raha vao mijery atsika de tsy lay asa ataotsika aloha ny mamaky azy fa ny toe-potsika sy ny toetsaitsika ny toe-potsika entina manome zay ny an'Andriamanitra mamaky azy voalohany averimberiny tompo manao hoe izay manome am-pifaliana no ankasitrahana zay manome am-pifaliana no ankasitrahana tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fananao rehetra amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra zany rehetrarehetra zany rehefa tena zoina ozy izy hoe fitiavana ny lehibe indrindra rehefa tena zoinao zany Andriamanitra rehefa mijery ny olona de ozy izy izao Jehovah ny mpandinika amin'ny fo izaho ozy izy mpandinika amin'ny fo
ka raha vao misy olona anankiray manao zavatra eo anatren'Andriamanitra dia tsy le zavatra ataony aloha mijeren'Andriamanitra voalohany fa ny fony. Any amin'ny lioka toko faraka amin'ny 20 ano zay raha tsy diso pasteur misy indray andro Jesosy dia nitsangana teo amin'ny fanatazan-drakitra. Nitsangana teo amin'ny fanatazan-drakitra Jesosy any amin'ny lioka toko faraka amin'ny 20 ano misy an'ilay tantaran'ilay vehivavy anankiray nanome an'ilay farantsakely anankiroa ny deran Jesosy eo amin'le hoe vehivavy nandatsaka farantsakely. Liko toko faraka amin'ny 20 andininy fahatelo dia hoy izy lazaiko aminareo avakeo andininy voalohany hatramin'ny voalohany ary Jesosy nanompony masony ka nahita ny mpanan-karena mandatsa-drakitra teo amin'ny fandatsahan-drakitra ary nahita mpitondra tena malahelo anankiray koa nandatsaka farantsakely teo izy farantsakely roa teo izy dia hoy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny habe ny fananany nandatsahany tao amin'ny rakitra fa izy kosa tamin'ny fantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Raha mandinikety ny tantara io anao dia nanome daholo le olona mpanan-karena nanome tao anaty fanatazan-drakitra dia nanome betsaka nanome ampakepake mihitsy ny sasany roa alina mitambatambatra eny dia nisy mpitondra tena kely mahantra kely kosa fa rantsakely anankiroa no nalatsany anankiroa boriborika dia nilatsaka izy dia le maneno kely reny zany izy akiroa ny anlatsaka tao fa rehefa vita daholo ny fanatitra ny olona rehetra dia izy Jesosy nanome observation Jesosy io le mpitondra tena malahelo no nanome be indrindra taminareo rehetrarehetra satria io mpitondra tena malahelo dia noho ny fahantrano no nanomezany fananany rehetra fa ny anareo kosa ny abeany arenanareo no nanomezanareo. Le mpanan-karena nefa pakepakeny nalatsany ny an'ity vehivavy ity 10 anankiroa no nalatsany fa ho Jesosy io no nanome be indrindra satria ny manahoana ny any Jesosy oa rehefa mijery pasteur dia ny toe-pony jereny toe-pony jereny voalohany ka raha vao arina le toe-po jeren'Andriamanitra le toe-po jeren'Andriamanitra dia voalohany misy fitiavana misy fanetretena ary misy fifaliana zany hoe manome ampitiavana le olona manome ampanetretena le olona ary manome ampifaliana le olona azonao dia le fitiavana izay dia ny fitiavana manko pasteur zany tsy any amin'le hoe miteny fotsiny hoe tiako ianao fa ny fitiavana dia misy marika amin'ny zavatra omena mihitsy tsy hoe milaza ianao fa tian'Andriamanitra azonao milaza ianao fa tian'Andriamanitra ao am-piangonanao ohatra misy ezaka anamboarana ohatra hoe anamboarana W ohatra hoe mila ohatra zany hoe mila 20 millions tsika anamboarantsika W ohatra zany na 20 millions evidanana clavie any fiangonana evidanana synthétiseur 20 millions ohatra ianao manana 20 milliards azonao manana 20 milliards dia etaninao am-piangonana le izy mba nanome zany ianao fa 500 000 dia izy nateraka fifaliana pasteur ty misy 500 000 anjara briky nefa ny olona manana 20 milliards nefa 20 millions tediavinao am-piangonana ny fitiavana zany pasteur dia tsy refesina fotsiny amin'le hoe tiako Jesosy fa tokony hitataratra ihany keo mifanomezanao azara mazava zay zany hoe tsy hoe zay mihitsy zany le toe-po hoe refesinao mihitsy le zavatra omenao hoe tena hanomezana ho an'Andriamanitra raisiko ohatra avy hatrany ohatra pasteur za no anisan'ny secretko zany amin'ny asan'ny tompo ary ampianariko ny pasteur rehetra za dia manitsy mihitsy ny pasteur sy mpitondra fivavahana amin'ity resaka ity reo le pasteur tia tena pasteur tia vola pasteur tia manararoatra reny itsika rahalahy tsy natao hitako vola aman'olona foana fa itsika mihitsy ny tokony mpanome ao am-piangonana tsika ny voalohany tokony hanome za pasteur tena tsoriko aminao misy fotoana misy olona manantona manome 20 millions te pasteur dia mba anao manokana misy ny sasany manome 30 millions misy ny sasany za efa nandray vola efa terina centaine de millions naterin'ny olona tany an-tranoko azonao centaine de millions naterin'ny tany an-trano ty pasteur ho anao
fa za pastera tsy tiako zany hoe omenao anahy iny vola iny de ataoko iny fa tena natotoko an'Andriamanitra nateriko eo nivon'ny fiangonana eo nivon'ny komity hoe ty vola ity anaovana asan'Andriamanitra zany le hoe fitiavana li zany tsy hainy am'le mandray fotsiny ianao li zany tsy hainy am'le manome fotsiny ianao fa refesy hoe atraiza le omenao hoe raha oarina amin'ny zavatra anananao hoe raha oarina amin'ny zavatra anananao de aiza hoaiza le fitiavana asehonao an'Andriamanitra azonao ka raha mitsofoka any am'le domoko tapany andoherany tsy toe-po zany fanomezana an'Andriamanitra tsy toe-po fanomezana ho an'Andriamanitra zany fa le manome be nefa manome ampanetsetera ary manome ampitiavana ary manome ampifaliana zay no akasitrany eo anatren'Andriamanitra fa tsy le domoko tapany andoherany na hoe tsy haiko inona daholo reny fomba fiteny reny ohatrohatran'izany le izy fa tena ampitiavatry na sy ampanetretena zay ray de le fanotaninao faharoa teo pasteur ny hoe iza hoe azo ohatra zany misy te amme zany pasteur de tsy le avy any an-dafy na ohatra hoe le fiangonana ivavahany any ohatra tsy manao mpafoloka reny nefa tianao mpafoloka reny izy de de azony alefany amin'ny toerana hafa zay manao an'izay tonga mpafoloka de reny sady itsofoka am'izay mihitsy tsika sady itsofoka am'le fafoloka reny tsika de le voaloha-mbokatra manko le ndresantsika teo sy le voaloha teraka le hoe aterina ho an'Andriamanitra tena za aloha manome fampianarana mazava ny olona raha azonao atao ny manome an'ireny ho an'Andriamanitra na tsisy lalarina an'izany ntsony ary zao de atery fa mbola akasitran'Andriamanitra ny pasteur ohatr'izay koa ny fafolokarena zany pasteur lalàna atao anatin'ny testamenta taloha io ary tsy maintsy ataon'ny olona tsy maintsy ataon'ny vahoaka fa saingo ia amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana izao de efa tsy terena intsony ny olona anao azonao tsy terena ny olona anao kanefa mahasoa azy ny manao azonao pasteur tsara za matetika anotanin'ny olona foana nareo ve zany pasteur le fivavahana manao fafolokareny reny nareo ve le fivavahana manao fafolokareny de za mitena nenay hoe tsy manao an'izany nenay ny fafolokarena misy olona manao de misy olona tsy manao kanefa tadidio koa fa ny ao am-piangona koa pasteur Alvarez be da be ny manao mihoatra lavitra noho fafolokarena azonao tsy fafolokarena ny ataony fa mihoatra lavitra misy ny ansasany ary ny fahefaky ny karamany mihitsy nomeny misy ny ansasany atsasaky ny karamany nomeny satria tiany loatra Jesosy de ny atsasaky ny karamany mihitsy nomeny misy ny ansasany tena ary be da be ny manao tsy fafolokarena ny ataony fa mihoatra zay zany le atao amin'ny androm-pahasoavana pasteur Alvarez le atao amin'ny androm-pahasoavana dia mihoatra no zay takin'ny lalàna vakitsika ny zay tena Andriamanitra zay atao amin'ny Matthieu 5 eo amin'ny 9:20 zao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe falazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakana ny lanitra mihitsy ianareo zay fa lazaiko aminareo Jesosy raha tsy mihoatra noho ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo raha tsy mihoatra tsy ndriny tsara ahoana izy raha tsy mihoatra ozy izy raha tsy mihoatra le fahamarinanareo ny mpanora-dalàna ny fariseo pasteur Alvarez sy ny mpanora-dalàna de nijanona teo amin'ny lalàna azonao zany fampianaran-zany nijanona teo amin'ny lalàna ary zareo ohatra hoe resaka sabata fotsiny ohatra de sabata ihany izy mivavaka fa izy tsy mivavaka latsinainy izy tsy mivavaka lahady izy tsy mivavaka talata izy tsy mivavaka larobia ny azy sabata ihany raha miteny zao Andriamanitra manao hoe voaloha teraky ny biby omena de tsy mihoatra an'izay mihitsy izy fa ny azy zay voaloha teraka sy voaloha mbokatra ihany de eo ihany zay ny azy le lalàna raha ohatra zao ohatra hoe baiboly miteny hoe aza mijangajanga
dia ny andro zareo manko le aza mijangajanga dia ohatr'izao le hoe tratra nampiaraka teo ambony fandriana anao nefa tsy vadinao io olona io dia ny azy zay ihany fa afaka mitsiriritra izy afaka mitsiriritra izy afaka mijery ny masony afaka mikôtikôty izy azonao fa le hoe tratra ianao nampiaraka teny ambony fandriana mihitsy reny ihany ny aza mijangajanga ny lalàna faritra zao ohatra hoe fa folo-karena ihany zay mpanora-dalàna fa folo-karena ihany fa ozy ny voalaza baiboly eto hoe raha tsy maninao izy raha tsy mihoatra noho ny mpanora-dalàna sy fariseo ny famarinareo jesosy no ny tenany eo tamin'ny androm-pahasoavana zany hoe tena mila mihoatra fa raha vao fa folo-karena fotsiny hijanona an'le olona dia lasa fampianaran'ny fariseo sy mpanora-dalàna zany ary lalàna zany tsy fahasoavana le lasa iainan'le mpino fa lasa lalàna raha vao mijanona fa fa be da be nefa fiangonana amin'izao vanim-potoana zao mijanona fa folo-karena mijanona eo fa folo-karena azonao dia tena kôtriny mihitsy io ohatrinona ny vola azontsika tamin'ny andritry ny herinandro 5,500,000 noho zany 550,000 zany ny fa folo-karena zay tsy mihoatra io na ny ariary ary non diso zany raha ny fahasoavana ny jerenao raha atao amin'ny testamenta vao diso zany tsy maintsy tsy mihoatra no ny vitany lalàna no vitanao amin'izao androm-pahasoavana zao satria zay le fitiavana pasteur Alvarez aza raha mazava zany fampianarana zany mila mihoatra ka tsara manazava an'izay raha miresaka ianao hoe any ampitan-dranomasina any na anina mba tianao fa folo-karena izy natao voaloham-bokatra ka mba nefa le fiangonana tsy manao fa folo-karena dia inona ny tokony atao le tokony atao ane dia zao pasteur ny fa folo-karena sy mifanatitra ataonao ane na fa folo-karena nataon'le olona na fanatitra pasteur Alvarez tsy raisin'Andriamanitra ane zany ataon'Andriamanitra inona moa nanatitra 500 millions aretinao anga iny azo atsipy dia hoentina amin'ny hélicoptère any ambony any anga iny azonao raisina dia tsy pazo no raisiny any iny dia zao tsy raiso na inona terin'le olona firy milliard ataon'Andriamanitra inona moa iny pasteur fa reny volo reny ohatran'ny eo amintsika zao tsotra be ohatran'ny eo amintsika ao ilaina reny volo reny aterin'le olona le vola ataony an'Andriamanitra aterin'le fa folo-karena ho ataony an'Andriamanitra fa rehefa azo le izy amonjena fanan'olona rehefa azo le izy dia renyle hitanareo ny afatsika manao an'ireny le zaravary teny Ambohijatovo reny zao farany teo zao olole 70,000 ny tonga teny olole 70,000 dia le vary ary moa tsy ampy dia zay olona tsy nahazo vary ny zaraina vola le olona tao nahazo raiky tapisan'olona nahazo raiky tapisan'olona ny olona tonga teny 4,000 mahery dia zay tsy nahazo satria be da be le olona mibosesika nitsofoka tao dia vola no nomena azy azonao dia reny zany zao hitanao a ohatran'ireny nanaovana azy entintsika manao mitony fitoriana amin'ny tele etsony amonjena fanan'olona entina manao toriteny manerana Madagasikara entina manangana fiangonana fa tsy hananganantsika trano tsy entintsika ilibana tsy hoentintsika amin'ny filana ady sy ny adalàna hoe tonga ny volan'olona sy ny rakitsy ny olona efa mba nangoniny fa natry ny olona sy ny fafolo-karena dia nentin'ny pasteur eritina nanao plaisir any Chine hony dia lasa netsena any hony izy menakavy hony dia nentin'ny tsangatsangana dia non tsy zany misy fotoana ihany ary tsika pasteur manao vacances kely fa ny mba fotoana anaovana vacances dia le fotoana fanaovana mission any faritany reny fa tsy dia tena misy fotoana be hoe anina be le vola zany a naterin'le olona eo fanatitra ho an'Andriamanitra dia tokony ny apahany be indrindra amin'iny tsy ndriko tsara ny apahany be indrindra indriny tokony hironany amin'ny asan'Andriamanitra zay ny any ampianarako an'ny pasteur sy ny mpitondra fivavahana fa tsy hoe tonga ny volan'olona dia ao ahorotsika dia any apositsika dia itsika ny liba dia ihinana dia tsy fanao loatra zany pasteur azonao zay zany le izy dia misy rehefa ohatrany atsika zao dia mahatsapa hoe hitan'Andriamanitra ny toe-po zany azonao dia tena mahafinaritra kosa le olona le manao dia tahian'Andriamanitra alleluia le olona le manao ao zany tena tahian'Andriamanitra zany pasteur satria maninona satria zao koa ny fampianaran'i Jesosy ndray andro
na mpianatra Jesosy momba famafazana famafazana any amin'ny tany tsara ndray andro Jesosy de tinao fanoarana hoe nivoaka ozy izy mpamafy ndray andro de namafy sasatra ny voafafy teny tany amoron-dalana sasatra ny voafafy teny amin'ny tsilo sasany voafafy teny amin'ny vatolampy fa sasany kosa nafafy teny amin'ny tany tsara raha ny resaka zany ianao zao pasteur teo hoe aiza no anateran'le olona avy any an-dafy ny fahafolo-karenany satria mety mba teanao izy aiza no anaterany fahafolo-karena zavatra anankiray any mamafaza any amin'ny tany tsara jereo ny fiangonana zay tokony anateranao azy mba hatonga anao andray vokatra tsara avy amin'ny tompo andray fitahina avy amin'ny tompo ka isy valiny le famafazanao de tsy zay fiangonana rehetrarehetra hitakitanao na pastera hitakitanao no amafazanao azy fa fataro ny fiangonana zay hitanao hoe tany tsara ka tokony amafazanao mba hitondra vokatra ao anao le zavatra mafafy azara mazavy zany fampianarana zany zay zany ny lalànany tsika tsy niteny mihitsy ary terrorie safidinao io zany ray zany pastera be da be mihitsy ny olona tonga ho amiko miteny pastera mety ve ozy izy raha mivavaka aty aminareo zay tonga teo izy fa le fahafolo-karena misy fiangonana kely mampalahelo kely zany de omenay azy zany zay tianareo io zay tianareo io fa tsy azo terena ny olona misafidiny misy olona ndray miteny zay pastera mivavaka ary amin'ny fiangonana ondro zao fa tia naterinay ny fahafolo-karena zay tianareo ihany io misy ndray olona tonga ao de miresaka amiko pastera nahazo vola be zahay nitahiny tompo fa hozarainay roa ny fahafolo-karena ny ray aty de ny ray any amin'ny fiangonana misy anay taloha zay tianareo io za ve de teninao ataovy aty daholo ka raha tsy veny raha pastera ty za tsy manao an'izany ary tsika koa tsy mangataka amin'ny olona tero aty fa le izy fotsiny tsotra be jerevo zay tany satria Jesosy de nanao an'izay fanoarana zay sany amin'ny bokin'iny izy iny pastera atsany amin'ny Matthieu izy iny sany amin'ny inona le hoe fanoarana ny amin'ny famafazana iny de sasany nafafy teny amin'ny vatolampy sasany nafafy teny amoron-dalana sasany nafafy teny amin'ny tsilo de rehefa namozy de nikejainy ny tsilo sasany teny amin'ny vatolampy de mora an-tsebony fa nalaky nalazo ny sasany teny amoron-dalana de nitsahan'ny olona fa le anankiray nafafy teny amin'ny tany tsara de namoavy zato eny namoavy 10 eny izy voalaza ny baiboly sy tsotra be le izy zany tsisy aka teniteny an'izany hoe afafazo ary jere fotsiny zay tany amafazanao mbola misy fanontaniana pastera fa asa raha mampy fotoanatsika misy olona zao mamety ve zao anakiroa moa fanontaniana faraparany apetraka de hoe mety ve zao ohatra le olona zany hoe le volo ateraka sy ny volo ambokatra sy ny ampafolo-karena ozy izy hoe na ozy izy zarazaraiko amin'ny manitra mety ve zay faharoa de hoe inona natao hoe mpafolo-karena pastera ny fahafolo-karena aloha de za aloha zany mbola miteny foana hoe raha tany amin'ny androny lalàna firy inona daholo ny arenanao inona ny arenanao de jerevo ny fahafolo zay ny tamin'ny androny lalàna de jerevo ny fahafolo-karenanao zay le izy inona daholo nanana tao amin'ny bilina folo ianao ohatra de efa fantatrao ny fahafolo an'izay zay ny androny lalàna zany pasteur manana trano folo ianao de aiza ny fahafolo an'izay manana omby folo ianao de aiza ny fahafolo an'izay fa araky nambarako teo tsika eny zao andro pasoavana de tsisy akitaky an'izany tsony fa araky le teniko teo reny eo anatin'ny andro pasoavana mihoatra lavitra ny fahafolo-karena azany atao azonao le izy fa ianao mahalala hoe misy ny ansasany ange pasteur tonga de miaraka amin'ny tombom-barotra mihitsy ny ansasany tombom-barotra sy maso-karena ka ny fahafolo-karena misy ny ansasany tombom-barotra ihany ny aka ny fahafolo-karena ka le izy safidy foana tsisy ananina le izy fa tonga de safidy io de nao ihany ny malala zay fantatro fa tokony miendrika ho an'Andriamanitra zay ray de inona le hoe omena manitra ozy omena le volo ateraka sy le volo ambokatra sy ny ampafolo-karena ve sasany hoe omeny manitra le ny fahafolo-karena aloha de ozy izy ny ten'Andriamanitra ozy izy any amin'ny Matthieu Malakia 3
mitoko fatelo andiny fafolo ateronareo ny fafolo karena ozy izy aiza ohatrany firaketako ao amin'ny trano firaketako izy izy aterinareo fafolo karena ao amin'ny trano firaketako zany hoe ny fafolo karetina raha aterina raha marina dia ao amin'ny tranon'Andriamanitra ao amin'ny trano firaketako mba ho asikanina ao an-tranoko zay ny fanaterana azy fa asakasaka ao zay omenao mandry anjaranao ndray zay fa tsika mampianatra ny ao anaty baiboly fotsiny paster fa ny atsika zao ohatra hoe araky nambarako teto hoe betsaka misy olona be da be zao manatra fafolo karena azanao de reny ane tsy lan'ny paster heritiana rery fa araky nambarako teo ampiasaitsika amin'ny asan'ny tompo amin'ny fividianana fanamboarana trano fividianana tany fividianana tomobile anaovana asan'ny tompo ampiasaina amin'ny fampiasana amin'ny radio sy télé azanao zay ny ampiasantsika reny de misy apahany ihany koa ividianana anaovana asa sosialy mena mandry zay ny afatsika reny le mizara vary be da be reny satria avy amin'ny fafolo kareny reny de fa naterin'le olona tao amin'ny trano firaketana aloha tao amin'ny trano mpiangonana de zay vao afahatsika manodina an'izy amin'ny asan'ny tompo aza raha mazava zay alao manaraka tozatsika nresaka de andaotsika ivavaka mankasitraka indrindra tompo raha afaka nandray fampianarana teto zay faly zay satria fantatra fa reny fampianarana zay andraisina teto reny de afahanay indray mitombo afahanay mandroso afahanay miazakazaka zay resy lahatra de sosy fa hotahinao zay manomboko zay ary hotahinao reto vahoakanao reto za tena mihitsy sosy fa tena olona maro ndray nahiratra amin'ny masom-panahany ahalala ny tena secret andraisanay ny fahasoavana sy ny fitahina avy aminao de tahio ary tompo reto vahoaka reto tahino mpanaraka amin'ny fandarana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amen raha fitiniko fotsiny paster Alvarez le resaka teo de tsotra be Andriamanitra tsy mangataka fafolo karena amintsika Andriamanitra tsy mangataka voaloham-bolana ao atsika Andriamanitra koa tsy mandry tsisy ilan'Andriamanitra zay ateritsika na folo sakosy ary fa reny de ampiasaina amin'ny asan'ny tompo fa saingy izao ny fanomezanao matoa Andriamanitra miteny hoe manomeza de hitondra fitahina ao anao ny ao ambadika zay matoa Andriamanitra miteny hoe manomeza de te hitahanao zay arabola te hanokatra lalatra na arabola ao anao te hitany tokatranao amina fitahina amina fitahina tena feno fahavokarana zay ny planin'ny tompo fa tsy hoe mampalahelo Andriamanitra de sahirana hono izy de angataka amintsika tsy mangataka amintsika Andriamanitra fa te hitahantsika izy de miteny zavatra zay paster Alvarez zay angamba ny azo ndresana aloha androany ho amin'ny manaraka indray veloma tompo veloma tompo